Fanamby lehibe ny fitondram-panjakana ankehitriny ny andresina ny tsy fampitsakafo vokatry ny aitany any amin'ny faritra Atsimo. Ho firosoana amin'izany ny zoma 3 septambra 2024 teo teto Anosy Antananarivo dia nisy ny fihaonana teo amin'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Miroso sy ireo solotena maharitra ny FAO sampandrarahana ny firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny famokarana niaraka tamin'ny solotena ny Fampandrosoana isapirenena momba ny sakafo. Ny fehiny izy teo dia hoe ametraka tetika asa aingana atao hoe projet intégré de sécurité alimentaire durable dans le sud. Zay no efa mifanarahana ho apetraka eto hanomboka ametraka an'izay fototra zany isika ny PAM no nanolotra consultant hiara asa amin'ny technicien ministère ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny fandrafetana an'izany tetika asa zany tsy andry hoe amin'ny herintaona zay vao hanomboka ny exécution zany projet zany fanatanterahana maiky sika ho ny filoham-pirenena tsy maintsy miatrika arak'izay aingana an'izany zava-misy any amin'ny faritra Atsimo zany akoatran'ny ary mifanampy amin'ny titre vert zay efa mandeha andraha teo ny vinavinana zany hoe tetika asa projet intégré de sécurité alimentaire. Voaresaka ihany koa ny ametrahana ny banque alimentaire ho vahaolana maharitra. Dia efa dieny zao dia efa ametraka an'izay nefa tsy hoe apetraka intsony amin'ilay fomba hoe manao asa fahamehana dia mitondra sakafo fa sady eo ihany zay satria mbola sahirana ny olona ataon'ny programme alimentaire mondial ny FAO ny amin'ny famatsiana ny masomboly amin'izay voly tena mety any amin'ny faritra iny ataontsika foana ny zay efa fanaon'ny olona mahazatra rehefa tsara ny toetrandro fa apiditra ihany koa tsika zay efa tapaka tamin'ny colloque régional tany Atsimo reny no namoahana ny PEM Sud ny fampidirana ny sorgho ka zany ampahany fotsiny fa misy zay encadrement technique misy zay fiara-miasa iarahana amin'izy ireo andresahana teo ny hijerena sy ampidirana ny hoe décortiqueuse spéciale machine fitotoana pemba zay ho ampidirina ary ho aparika any amin'ny faritra any fa tsy hoe hijanona fotsiny tsika eo amin'ny famokarana dia araky ny fanambara hoe anatin'ny tetika asan'ny ministère moa ny mametraka an'ilay banque alimentaire dia araka amintsika izy ireo ny ametraka an'izany na dia hoe ireo mpiara-miombonantoka ny FIDA ny FAO ny mpamara ny arahany asa teto dia misy koa fiara-miasa amintsika samy malagasy eo amin'ireo ministère zay voakasika an'izany ezaka goavan'izany.